Manana ny ambarany ihany koa ny tompon'andraikitra ao anatin'ny antoko leader Fanilo tamin'ny alalan'ny sekretera jeneral'izany antoko izany nanambara moa izy ireo fa maro ny lesoka misy eto amin'ny firenena ary nitondra fanehoan-kevitra mahakasika ny olana misy amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka. Ny leader Fanilo izay manana solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia manainga ny fandraisana andraikitra eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka tao aoriany ny fangatahana fanesorana ny filoham-pirenena sy ny didy izay navoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Io mo niainga avy amin'ny antenimieram-pirenena ary io ara azontsika tenenina hoe mazava ho azy fa nisy ifakazahoana hevitra ao amin'ny lafiny fitantanana ny raharaha. Manoloana an'izay dia azony député no manao an'izay kanefa hitatsika fa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia nanapa-kevitra hoe tsy mahomby zany ary tsy mitombina le fangatan'ny député. Ka ho an'ny leader Fanilo zao dia ny jery ny hoavy ary ny hoavy miankina amin'ny zavatra anankitelo: ny fiarah-miasa ny antenimieram-pirenena, ny gouvernementa ary ny présidence de la République. Izany zavatra izany dia mitaky finiavana ary midridrina mitaky fijerena mazava tsara hoe aiza ny andraikitra ny tsirairay ary ny fomba fanaovana politika mino aho fa iova manomboka izao. Ny majorité dia miankina amin'ny antenimieram-pirenena ny député. Mino aho fa zareo efa misy fivoriana matetetika izay ataony zareo ary misy fionana miaraka amin'ny filoham-pirenena na ny gouvernementa momba an'izay aingane mba hirositsika amin'ny fampandrosoana. Mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay ho totosaina ny 1 Jolay ho avy izao dia nanamafy ny antoko leader Fanilo fa mandray anjara ary manana kandida amin'io fifidianana io.